Ho avy mandrakizay no resahantsika. Io ilay fiainana mandrakizay izay homanin'Andriamanitra. Ka tsy miorina amin'ny atao izy io, fa miorina amin'ny fahateraham-baovao. Asaiko sahady ianao mba hiombona amiko amin'ny vavaka fa hirosoko koa amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra isika. Vavaka isika tompoko. Raha tsara indrindra izay any an-danitro misaotra anao hatrany izay afaka mbola mandray avy amin'ny teninao amin'ny kalalana. Ngataka ihany koa izay famelan-keloko hananana fiadanam-po ary fananao masina ny hiaino lalana hatrany. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Misy valim-panontaniana izay miavaka tsara indroa miantaona amin'ny fotoana samihafa izay avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny anankiray dia hitantsika ao amin'ny Matthieu 7:10. Rehefa nanatona an'i Jesosy Kristy ilay lehilahy na tovolahy anankiray no marihina kokoa hoe mpanan-karena. Resaka fiainana mandrakizay no niresahana. Kanefa ity tovolahy mpanan-karena ity dia efa nanana zavatra sahady tao an-tsainy, satria te haneo izy fa avy aminy sy avy amin'ny ataony no ahafana mahazo antoka ny mandrakizay. Ka ny andro vory vahoaka izy, nanatona an'i Jesosy Kristy, nametraka ny fanontaniana izy, fa namaly Jesosy Kristy eo ny 7:10, manao hoe nahoana no anontanianao ny amin'izay tsara, raha ihany ny tsara, tsy misy afa-tsy Andriamanitra io. Fa raha te andova ny mandrakizay ianao na te hahazo ny fiainana, tandremo ny didy. Teo indrindra ny nararaotin'izany lehilahy izany anehoana fa hatramin'ny fahakeliny ka mandra-pahatonga teo amin'ny fotoana io dia olona izay mpitandrina ny didin'Andriamanitra izy. Ary toa hiteny ambadika mihitsy azy izy hoe izy ny tsara indrindra raha oharina amin'ireo rehetra manodidina teo. Indrisy anefa fa izay valiteny nataon'i Jesosy Kristy izay dia tsy valiteny hamaritra ny hoaviny fa hanomezana azy ny lesona tena izy. Misy valiteny anankiray ihany koa izay nataon'i Jesosy Kristy ho an'ny lehilahy anankiray izay raha amin'izao androntsika izao dia mpitondra fiangonana, dia tsy iza izany fa Nikodemosy. Ao amin'ny Jaona 4:7. Ka ny 7 sy ny 5 dia namafisin'i Jesosy Kristy izany fanambarana izany, manao hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa nitohizana izany eo amin'ny 5 dia nomarina mihitsy fa ateraky ny rano sy ny fanahy. Eto dia azo ambara fa izany lehilahy izany no nanambaran'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny loharano ahafana mahazo antoka ny mandrakizay. Fahaterahana vaovao, fiainana vaovao, fa tsy hoe fanambamboarana ny tany aloha. Mazana mantsy, izay ilay fandrika izay ahitsy ny tenin'Andriamanitra. Eo amin'ny fiainana mino na ny fiainan'ny finoana dia misokatra na manokatra ny fomba fijerintsika amin'izay azon'Andriamanitra atao ny finoana, fa tsy mionona amin'izay azontsika atao. Ilay tovolahy mpanan-karena dia te haneo izy fa ny fitandremany ny didin'Andriamanitra, izany lalàn'Andriamanitra izany no iantoka ny hoavy. Tsy manana fahefana manova ny fo anefa na manova fiainana ny lalàn'Andriamanitra, fa ny fahateraham-baovao ihany no ahafana mahazo fiainana, azo karakaraina ho mendrika ny mandrakizay. Koa tiako manokana ny tondram-bavaka izany fikolokoloana finoana izany, satria tsy azo atao ny manatsara izay nolovaina tamin'ny Adamo. Maty no anjaran'iny. Fa ny fiainam-baovao kosa izay raisitsika avy amin'ny alalan'ny Kristy dia ilay batisana batemy ho an'i Kristy izany, ahafahantsika mandray fiainana vaovao no miantoka ny mandrakizay. Koa saiko ampitiavana ianao mba hiombona fa hisy vavaka izay ho tononona manokana. Vavaka isika tompoko. Misaotra anao zahay Tompo ny amin'ny fafana manana fiainam-baovao. Mampianara anay
handeha amin'ny finoana, ahafahanay mandray zany fiainam-baovao zany amin'ny alalan'ny fahateram-baovao. Mampianara ihany koa anay hanaiky ny fomba fiasanao zay voambara ny teninao, koa izany dia miasa ho fiainana mandrakizay ho anay tsirairay avy. Misaotra anao zahay ny amin'izany, ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.